Andriamatofilo hamboarinao hely toliara ka hoadinao 3000 hectares de profondeur de 60 mètres. Mba mety izy anao mitoerako. Tsy hoe anao manam-pahefana de handidy fotsiny. Ka tsy hiteny zay vahoaka ny toliara. Ho alinao zany toliara ataonao hely toliara. Ianao ny tena hoe tametsaka tantara ho an'ity fireneny ity. Fa izaho zao taloha ny nama sy teny nanohitsy io bazy io fa rehefa resy lahatra ankehitriny fa tokony misokafo ny bazy io ary maro zahay zanako toliara efa resy lahatra avokoa na ny olo ambony na olo mavety na toliaretoa eny fa nareo razambenay sy ireo dadabe atoliareto iaby efa resy lahatra amin'ny bazy io sokafo bazy io. Hey, manahoana ny zanaka ampelezana, manahoana tsika jiaby talilio ty longomavo. Alors, hiresaka momba ny ty fasy mainty eto atoliara ty aho fa manomboka ho ratsy ny tantara lasa hampiady vahoaka. Oka zava-diny zao sahady anefa. Fa tsy hoe ny hanaovana azy amin'izao fotoana zao. Na ny tsy hanaovana azy ny tena question tokony hapetraka amin'izao fotoana zao. Zava-za tokony hapetraka voalohany de hoe nitanterahina daholo ve. Ireo fanadihadina sy ny fepetraretraretra. Rindran-damina ahafahana manapa-kevitra hoe hatao sa tsy hatao ity projet ity. Zava-misy manko de zao, tsy mbola tanteraka na tsy mbola natao mihitsy ny fanadihadina tena lanina ahafahana manapa-kevitra momba ny raha ty. Matoa be de be ny olona miresaka amin'ity raha ty, ty resaka fasy mainty ty, de satria vitsy de vitsy ny vaovao ofisialy na ny vaovao formel mikasikazy. Ka zany mahatonga ny olona miresaka daholo ny olona rehetrarehetra zay afaka hiresaka. Ny zavatra tianao tenenina zany de tsotra. Oka hazava-diny zao sahady. Raha tia ny fanjakana, ny ampilamina sy ny bahoaka amin'ity raha ty, de tokony hanome vaovao be de be izy amin'ity ravatsy ty. Fandaminana sy ny rindran-damina tokony atao zany de zao. Voalohany indrindra, tokony havelany orinasa zay vonona itanjaka. Ny fasy mainty any atoliara ty, tokony havelany ho accessible ho azon'olona jerena zany. Any amin'ny mairie voakasiky ty raha ty daholo ho accessible ho an'ireo ny vahoaka rehetrarehetra. Any amin'ny toerana voakasiky ty raha ty zany ny cahier des charges. Tokony ho accessible any amin'ny mairie rehetrarehetra izy io. Atao petadrindrina, atao amin'ny teny gasy. Mba ahafahan'ny olona mahatsapa tsara sy mahafantatra hoe inona marina ka io tiana atao. Rehefa vita zay, de tokony hiditra anjehatra am'izay koa ny journalisme. Ny journaliste. Ny journaliste manko hatram'izay ka hatram'izao de mampanao débat fotsiny am'izao. Ary indrindra raha ny débat ampanaony, de indraindray olona tsy mahalala an'le izy akory de iny manao débat. De lasa logika, resaka logika fotsiny nanaovany azy. Or, oka fatatsika sahady. Ny logika tsy ampy ahafahana misintona ny marina amin'ity raha ty. Donc tokony ny journalisme d'investigation zany tokony hapetraka eto. Midina ny fotony any amin'ny toerana zay efa nanaovana ny projet mitovitovy am'izao ny journaliste zay tokony hanadihady momba an'ity raha ty. Antoha ny fanjakana mihitsy ny arany tokony izy amin'izany fitinana ny fotony atao journalisme zany. Journalisme d'investigation zany tokony atao. Midina ny afara tofaina, midina mandeha ny Atamatavo ohatra. Zay toerana efa misy projet mitovitovy am'izao ihany. De manadihady any amin'ireny toerana ireny, any afara tofaina, any Atamatavo, hoe inona ka ny vokatsoa na ny voka-dratsy eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana, eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina, eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, ary eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Inona ka ny vokatsoa na ny voka-dratsy azo nandritra zay nampisy an'ireny projet ireny tany amin'ireny toerana ireny. De rehefa azo daholo zay base de données rehetrarehetra zay, miditra amin'ny dingana fahatelo. Dingana voalohany zany accessible ny cahier des charges, dingana faharoa manao journalisme d'investigation ny journaliste fa tsy anona fotsiny ampanao débat, ary dingana fahatelo de angonina daholo ny information rehetrarehetra voaray tam'izany rehetrarehetra zany de hoentina tia Tananarivo any amin'ny antenne miaram-pirenena
dia manao enquête parlementaire ny anteny miram-pirenena mandritra zany enquête parlementaire zany dia miconvoqué izy an'le orinasa sy ny spécialiste scientifique ny orinasa io hoe inona kay ny argument sy inona daholo ny zavatra tiany atao. Convoqué koa izy ny ONG sy ny olona manohitra ny spécialiste scientifique ny ONG zay manohitra ny projet io dia manontany hoe inona kay ny antony ahafahana milaza fa tsy tokony atao io projet io. Dia inviteny koa ny ministre voasahana ny projet io, ny ministre ny intérieur, ny ministre ny fahasalamam-bahoaka, ny ministre ny tontolo iainana, dia convoquena koa ministre ny toe-karena na ny économie. Dia rehefa vita zay rehetrarehetra, vita zay enquête parlementaire zay dia eo am'izay tsika zay vao manapa-kevitra. Tsy mbola natao zany rehetrarehetra zany nefa dia hanapa-kevitra ihany tsika. Ny fanapa-kevitra ho raisinao koa nefa dia zao zavatra tokana no hamehy azy dia ny principe de prudence. Io principe de prudence io tompo na ny principe de précaution io dia zavatra fanaon'olona rehetrarehetra maneran-tany raha vao misy zavatra saripady ohatran'izao no hanapahana hevitra. Ny principe de précaution dia zao raha toaka ny scientifique zay nanady hady momba n'le projet tsy mitovy hevitra ary na dia tsy marina tsy hita hoe tsy sura ary ny fahamarina ny ahiahy ataon'ny olona manakana an'le projet dia tsy atao le projet. Raha toaka ny voka-dratsy mety haterany dia tsy azo iverenana intsony, irréversible zany. Tiana tenenina zany raha marary ny olona dia tsy ho voatsabo intsony fa dia ho faty na hitondra clé. Raha simba ny tontolo iainana dia tsy azo iverenana intsony zay fahasimbana zay fa dia tena ho simba marina, ho hongazana ny tany, ho voapoizina ny tany dia tsy azo amokarana intsony. Ka raha ohatra ka ny scientifique pour sy ny scientifique tsy pour samy mitovitovy pourcentage io ny isany dia aleo tsy atao le projet raha irréversible ny voka-dratsy mety ateran'io projet. Raha toa kosa nefa fa réversible ny voka-dratsy dia atao le projet. Zay no atao hoe principe de précaution zay zavatra noraisina sy ny tanterahina zay principe zay nolanina tamin'ny conférence internationale tany Rio de Janeiro tamin'ny 1992. Ny firenena rehetrarehetra zay mandroso rehetrarehetra dia mampiatra an'izany principe de précaution zany. Ohatra fotsiny meko anao tamin'ny resaka vasy-folina ohatra. Ny aretina vasy-folina tsy surako zareo fa hoe tratrany aretina vasy-folina daholo miomby tao amin'ny faritra anankiray tany Europe. Dia izy zareo aleo aripaka tanteraka daholo ny omby rehetrarehetra manodidina an'le toerana nampisan'le vasy-folina mba hialana amin'ny ahiahy sy ny danger irréversible mety izy. Dia zay zany no atao hoe principe de précaution. Dia zay zany tokony atao ho famaranana neto nefa ho famaranana nefany amin'ny maha économiste dia hoy aho hoe ny zavatra nataon'ny fanjakana fijeriko azy dia économiquement fa ny resaka sanitaire na ny resaka tontolo iainana na ny resaka fiarahamonina mahalala an'io ihany fa zany hoe tsy dia spécialiste azy dia na spécialiste tena nanady hady tanteraka. Raha ny resaka économie kosa dia hoy aho hoe tokony nataon'ny fanjakana ny naka pourcentage ny part de participation sy ny part de inona moa zany ty ny anjarany zany amin'ny action ananan'io entreprise miasy io fa tsy hoe fotsiny hoe azo asa le izy dia zay ny ampy dia ampy. Ny fanjakana malagasy zany tokony ho tompony amin'ny orinasa io na ho tompony bénéfice amin'ny ampahany amin'izay azo ampahany bénéfice zay azo amin'ny fitsanjana an'io zavatra io. Satria ny zava-misy anie dia zao isika ny tompony fananana amin'ilay fasimaity zany
isika no mitondra ny hery mbatana satria ny mpiasa ho avy eo dia mpiasa zanaky Madagasikara ny ankabeazany. Ry zareo no mitondra ny vola de sasantsasany amintsika kosa nefany tsika zanaky Madagasikara ny tompony fahaizana de ny sasantsasany amin'izareo koa ny tompony mitondra ny fahaizana zay ananany. À partir an'izay zany zareo manao ny apport resaka argent, zareo manao apport en industrie. Tsika koa nefa mahazo ampany am'izay apport en industrie zay. Fa indrindra teto tsika ny tompony fananana, itsika ny mitondra ny apport en main d'œuvre. À partir an'izay zany tokony farafahakely ny hoy aho efapolo isanjato ny bénéfice rehetrarehetra azo eo de tokony ho antsika malagasy. Tsy laza hoe enimpolo isanjato aho. Zay neny antony mampanjoso an'ireny sinoa reny resaka joint venture zay ny fiteny azy makony no ataony sinoa raha vao misy entreprise vahiny hitsanjaka any am'zareo hoe zaratsika ny bénéfice izy. Sahala am'izay koa ny any Arabie Saoudite ny resaka Aramco ohatra le zay entreprise farany ngeza indrindra mitsanjaka ny sultany any Arabie Saoudite de zay ny fandehany. Ny Aramco mahazo ny ampahany be de ny entreprise vahiny koa misy ampahany koa anazy. Zay ny tokony atao ho any atsika de zatra sala amin'ny olona andevozina laha io ka de hoe mahazo asa kely na anorena ny olona hôpitaly kely nefa zany asa kely sy zany hôpitaly kely atsangany zany raha ny tena izy de zara raha 10% de valeur ajoutée na ny bénéfice akory 10% de bénéfice zay azon'ny entreprise. 90% zany lasany imposin'ny entreprise 10% fotsiny mba ameny atsika raha isy 10%. Ka tsy mety zay zavatsy zay raha amiko manokana raha tena olona nanao économie ny olona solitena atsika gasy miara-miasa na ny resaka tamin'ny vahiny tamin'ity resaka projet ty. Fa iny moa resaka hafa manokana iny. Fa le hoe le projet atao na tsy atao de zay zavatra noteneniko teo zay ny tokony hanaovana azy. Tanterahana daholo aloha ny processus sy ny procédure ahafahana manapa-kevitra na atao na tsy atao le projet de ny principe de précaution no ligne directrice na ny fil rouge ahafahantsika manapa-kevitra maka fanapa-kevitra. Zay sy zay ary izy havana rehetrarehetra hiresaka zavatra be dia be momba ny Madagasikara am'izao manomboka eto fa tsy fahavelatsika ho an'ny olona nianatra rery ihany na ny olona tsy nianatra akory ny no miresaka eto fa isika zay nandalo pahaizana fa tsy vitany hoe nianatra fotsiny no hiresaka sy hiteny zay zava-misy eto Madagasikara manomboka eto mba ho fampandrosoana ny tanitsika. Saotra atsika iaby ry longo maro amin'ny manaraka ndraiky. Merci.